Miarahaba antsika rehetra izay mahita ity video ity iresaka sika eto amin'ity video ity hoe ina daholo ireo zavatra mila tandremana raha vao hanomboka hianatra sy handala gitara ny olona anankiray. Dia ndao ary arahantsika ity video ity. Voalohany dia tandremo tsara ny gitara vidinao. Raha ohatra ianao hoe mianatra ato aminao ohatra dia tsika tsy maintsy mianatra solo. Ao anatin'izay mianatra solo izay tsika dia tsy ampy amintsika raha ohatra ny tapaka hatreto fotsiny le gitara, izany hoe rehefa tsy pankoupe zany le gitara dia lasa tsy afaka miasa tsara tsika ao anatin'le cours. Dia ohatr'izay zany mila tandrema, zany hoe gitara vidinao zany mila tandremana tsara. Ao ny gitara akoustika, ao ny klasika. Dia dinio tsara hoe inona ny gitara mety amin'ny sofinao sy mety amin'ny tananao kokoa, dia izana pankoupe foana. Raha ohatra ny olona mampanao klasika ny mpampianatra anao dia antanio anazy hoe inona ny gitara tokony ampiasaina, fa tsy hita rehetra koa dia azontsika vidiana daholo. Ary indrindrindrindra ny gitara io dia mankarary tanana. Dikan'izany zany rehefa mankarary tanana io dia tsy hoe ianao dia ho kamo, dia nefa rehefa kamo ianao dia tsisy ny azo atao sady tsy mitombo intsony ilay fahaizana. Faharoa manarak'izay dia mila mianatra bazy isika. Ny bazy misy karazany betsaka, fa le bazy dia eo no ahafahantsika hoe ela na aingana dia efa gitara. Misy amin'ny olona zao diso ny bazy. Ataontsika exemple, raha manao trano ianao, rehefa ratsy ny fototra dia rehefa manomboka miakatra ny etage an'ilay trano dia mety rotana, na mety ihany koa hoe ahitantsika loza hafa ihany koa. Fahatelo manarak'izay dia mila manana faharetana ianao. Ny olona arakaraky mahamaika anazy rehefa mianatra zavatra anankiray dia arakaraky ny koa ny fahaelan'ilay fotoana. Ohatra, ny olona anankiray manana faharetana dia vao may izy mora may satria tiany be ny andray an'ilay zavatra, dia vao may indray le zavatra indray manampy azy ahaingana. Dia izay zany mila tandremantsika tsara. Matetika zao za rehefa mampianatra dia ireny olona maika ahy be ireny na tsy dia manana fotoana ireny matetika ela be ireny vao mahay. Fa matetika ny olona tena manana patience amin'ilay gitara dia tena mora mahay. Izay tandremo tsara rehefa nomboka hianatra ianao. Fahaefatra dia mila fahamatorana ny zavatra atao rehetrarehetra, indrindrindrindra ny kotrana. Rehefa mikotrana ianao dia asio fahamatorana. Mamerina ianao zao ohatra dia asio isa, ohatra hoe mamerina 100 isa na mamerina 1000 isa na 100 isa, asio tanjona ohatr'izay izy fa tsy hoe kory mandraindray amin'izay tianao atao ianao. Ny lera atao fixa ny zavatra atao asio isany ohatra hoe mianatra izy ianao rehefa mikotrana ianao dia asio isa hoe averiko izao isa ty na ity party manahirana anaty. Fahadimy dia atao izay ananan'ny sofinao tena hoe oreille musicale arak'izay azo atao mihitsy, satria ny olona anankiray rehefa tsy manana an'ity oreille musicale ity dia hijaly izy. Dia ahoana moa ny atao mba hananana oreille musicale? Voalohany indrindra aloha ianao mila mazoto mihira ary mila tsy mifidifidy hira. Eo ihany koa ny fitendrenao isan'andro manampy anao zany hananao oreille. Eo ihany koa ny fijerevanao an'ireny concert ireny. Eo ihany koa ny fizaranao mozika miaraka amin'ny hafa, izany hoe rehefa misy olona mitendry dia mba miara mitendry aminy, miara mihira aminy ianao. Izay anisany manampy be ny oreille musicale antsika. Fahaenina dia aza adino mianatra ireny teknika ireny. Efa nomeko santionany 20 teknika nareo teto amin'ny pejy dia jereo ny pejy na ataovy recherche hoe 20 teknika dia efa nizaraiko teto le resaka 20 teknika ianarana amin'ny gitara. Dia iny tena fihezo daholo iny. Raha tsy hainao izy dia afaka manao inscription ato aminay ianao, manao cours en ligne na ihany koa afaka mividy video ianao fa afaka ianarana aminazy daholo izay. Raha tsy te jifinina ato aminay moa ianao fa mahay teny français na mahay teny anglais tsara, possible hitanao amin'ny YouTube zany dia afaka tapenao ihany koa amin'ny YouTube. Farany dia mila manana tanjona mazava sy manana olona atao fitaratra ianao. Rehefa tsisy tanjona ianao, rehefa tsisy olona atao fitaratra ianao dia ho kivy eny ampovoany eny. Dia izay mila tandremana tsara. Fantaro iza ny olona tafinao dia fantaro koa inona le tanjona hotratrarina. Aza atao tanjona le hoe mba juste mitendry fotsiny dia raha may tsara raha tsy may tsara, fa tena ataovy zavatra sérieux tsara ny tanjonao. Zay video antsika, aza dino manisy réaction sy mipartager video antsika dia mametra fanontania amin'ny commentaire raha misy zavatra tianao antanina tamin'ny zavatra noteneniko teo. Veloma daholo.